fiainam-baovao tonga tetyn-tany jesosy mba hanome ny olona fiainana dia ilay fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra. Nanokana ny tenany izy mba hikarakara, anasitrana ary hanova ny fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra. Izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Shine. Tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'Andriamanitra dia hitana efa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra ny fikarakarana ny vahoaka an'Andriamanitra dia ianao izany. Na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditra ao, manan-danja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny zavatra mahazo anao, ny nofinofinao sy ny fanirianao, azany koa no mahatonga azy ho manan-danja aminay. Nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra, hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra. Tongava ary amahinao anao zao mihitsy etsy amin'ny fiangonana Evangelique Shine fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy, tsy mitory tsisy pirofo izay. Fiainam-baovao dia fanimiarabantsika rehetra ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo ao anatin'izao fandarana izao. Ity no fandarana voalohany izay rahantsika amin'ity taona ity, ko dia fanimiarabantsika rehetra natratra an'izao taona 17 izao. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra no ahafahantsika manana tombonandro natratrarantsika izao taona vaovao izao, araka ny ten'Andriamanitra hoe vaovao isamaraina ny famindram-pony. Namidra fo tamintsika Andriamanitra, name antsika fahasoavana izy dia name antsika tombonandro izy, ka dia faly miarabanao manokana izay natratra an'izao taona vaovao izao. Mino fa nafinaritra ny fety izay narahanao tamin'ny farany taona tamin'izay mety nandehananao, ary noko fa nitondra soanao izany fety izay narahanao izany. Raha nitetsy amin'ny Palais des Sports manokana niaraka tamin'ny fiangonana Evangelique Shine dia tena nafinaritra dia nafinaritra tokoa, ary isaorana manokana antsika rehetra izay tonga marobe sesehena niaraka ny faly, niaraka namarina ny taona 2024 tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fifaliana, ary ny tsena ny taona vaovao tao anaty fanatrehan'Andriamanitra sy ny vavaka dia ny taona 17 nafinaritra ny fotoanantsika ary misaotra antsika rehetrarehetra, satria raha tsy tonga isika dia tsy nafinaritra ny fotoana, satria anahirana ihany anao fety hoe olona vitsikely ao anatin'io Palais des Sports lehibe dia lehibe io. Fa ny fahatongavantsika rehetra dia porofo ny fitiavantsika n'Andriamanitra, ny fitiavantsika ihany koa ny fiangonana, ary ny fitiavantsika ny firalahiana mampareta-po antsika ao amin'ny Kristy Jesosy izany. Ka dia misaotra antsika rehetra tonga nanatrika ny fotoana. Misaotra ihany koa ny fahitalavitra izay ny fanohana sy ny fanampy tamin'ny fampielezana fampahafantarana ny olona tamin'ireny fotoanan'ny réveillon ireny izany. Eto ihany koa dia te-araba manokana ny talehan'ny fahitalavitra izay mampiantrano ny fandaharana izay ataon'ny fiangonana Evangelique Shine izany, ary ro mpiara-miasa rehetrarehetra isatsokajiny izany. Faly miarabanareo izahay ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo sy ny fiangonana Shine Ray Manontolo. Misaotra anareo mandrakariva mbola mahatoky anay ary manome anay ny fahafahana mitory filazantsara eto amin'ity fahitalavitra ity. Andriamanitra ne anisoantsika mianakavy ary hitantsika rehetra ao anatin'ity taona 17 ity, ka dia samy hotain'Andriamanitra, samy ambin'Andriamanitra, samy hita fombiazana tsara ary asony olona rehetra ny isika ao anatin'ity taona 17 ity. Izay no ela fa iroso anatin'ny fandaharana isika. Taona moa zao vaovao ary vao manomboka ny taona. Misy zavatra izay tsara ho fantatsika ao amin'Andriamanitra hoe inona ny zavatra atao na inona no fanao rehefa manomboka ny taona. Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra dia manana ny antsoina hoe prinsipany na hoe ny fomba fanaovany zavatra. Ny olona rehetra, ny fivavahana, ny atao hoe ny karazam-pivavahana rehetra dia samy manana koa ny prinsipany. Ny fanjakana rehetra koa dia samy manana ny prinsipana, ny fomba anaovany zavatra. Fa Andriamanitra ilay nahary ny lanitra sy ny tany, ilay mifeny zavatra rehetra sady tompo ny zavatra rehetra ary miazona ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra izay tsy mba nisy namorona fa talohan'izao zavatra noforonina rehetra zao, ilay milaza ny farany any amin'ny voalohany sy milaza ny voalohany koa any amin'ny farany, ilay Andriamanitra izay tsy miova malsireo ary mandrakizay dia manana ihany koa ny fomba fanaovany zavatra na ny prinsipany izany. Ary amin'ny fotoana arahantsika izay fomba anaovan'Andriamanitra zavatra izay dia afaka hita vokatra tsara isika amin'ny fiainantsika, indrindra mandritra nyity taona 17 iray manontolo ity. Misy zavatra anankitelo lehibe tiako fantatra hoe tahaka ny ahoana ny zavatra asain'Andriamanitra ataontsika rehefa mendoa ny taona.
mba hafatsika mamantatra azy dia ho jerevantsika amin'ny bokyny Exodus toko 5 ka ny andininy 2 dia aveo ny Leviticus toko 17 ka ny andininy 4 Exodus aloha no vakitsika toko 5 Exodus toko 5 no raisitsika ka ny andininy 2 Exodus toko 5 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Exodus toko 5 hoy izy amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany dia atsangano ny tabernakely ny tranolay fionana. Hoy izy amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany dia atsangano ny tabernakely ny tranolay fionana. Dikan'izany dia zao raha vao manomboka ny taona ny zavatra tian'Andriamanitra atsangana, tian'Andriamanitra ho atsangatsika dia ny toerana fionatsika amin'Andriamanitra. Tsy miresaka trano fiangonana eto satria fa fiangonana rehetra samy manana ny trano ivavahany avokoa. Fa ny trano ilay fionana dia isika izasenao. Mila mamerina isika manangana ny altaratsika, mametraka ny altarany fotsika, marimarina koa manokana fotoana, toerana ionatsika amin'Andriamanitra. Raha tsorina zany dia zao ny zavatra takian'Andriamanitra voalohany vao manomboka ny taona dia ny fionatsika amin'Andriamanitra. Hoy izy amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany dia atsangano ny tabernakely ny tranolay fionana. Ny endrasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia ny aka fionana aminy, ny iona aminy, ny iresaka aminy, ny ifandray aminy, ny andray ny hevitr'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao amin'ny fiainantsika, ny hevitr'Andriamanitra sy ny fisainan'Andriamanitra mikasika an'ity taona ity ho anao manokana, ho an'ny tokantranonao manokana, ny asanao manokana, ho an'ny fiangonanao na ministèranao manokana. Fotoana zao ametrahanao fionana amin'Andriamanitra. Raha vao miandony taona ny tokony atao voalohany dia ny mifady hanina. Ny hoe mifady hanina tsy kory hoe manala ny toxine sy ireo zavatra izay ndeha ataoko hoe navesabesatra vokatry ny sakafo matsiro nandritra ny farany taona teo. Tsy dia izay loatra ny antony ifadiana hanina fa tena hoe itediavana n'Andriamanitra, ipetrahana eo an-tongotr'Andriamanitra. Raha misy fifandraisana voalohany mila apetraka amin'ny toerany dia ny fifandraisanao sy Andriamanitra. Hoy izy atsangano ny tabernakely ny tranolay fionana. Ny tian'Andriamanitra ataoko sy ataonao dia ny ametraka amin'ny toerany amin'izay ny fifandraisako sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsy fantatra hoe nanao ahoana ny fifandraisanao sy ny tompo tamin'ny herintaona. Raha sanatria ka tsy dia tsara izany, fotoana izao hanangananao ny tranolay fionanao aminy. Raha ndediko kosa hoe tena nafinaritra izany, tsy midika izany hoe tsy mila fionana amin'ny tompo ianao. Fotoana izao vao mahidiranao lalindalina hatrany amin'ny fifandraisana akaiky sady lalina amin'Andriamanitra. Rehefa miandony taona dia ny fifandraisana amin'ny tompo izay ny tena zava-dehibe voalohany mila apetrakintsika. Lingovakitsika ny bokin'ny Leviticus. Leviticus no vakitsika toko 7 ka ny andininy 4 Leviticus toko 7 ka ny andininy 4 zao ny voalazany tenin'Andriamanitra. Hoy izy mitenena amin'ny zanak'Israely hoe amin'ny andro voalohany amin'ny volana 7 dia ho andro fitsaharana ho anareo dia fahatsiarovana amin'ny fitsofana ny tropetra ho fivoriana masina. Tosy amin'ny andiny 5:30 amin'ny andro voalohany dia fivoriana masina ary aza manao tao zavatra akory. Eo amin'ny andiny 4 amin'ny Leviticus toko 7 izy dia miresaka hoe ny andro voalohany amin'ny volana 7 dia andro fitsaharana ho anareo. Raha mandinika ny Baiboly ianao ho anareo izay tia mandinika sy mianatra Baiboly dia mahalala tsara fa ao anaty Baiboly dia misy taom-baovao anankiroa. Misy ny taom-baovao voalohany ny amin'ny fotoanan'ny Pasika ary misy ny taom-baovao faharoa ny amin'ny fotoanan'ny tabernakely na ny fitsofana ny tropetra izany dia ilay fitoerana trano ratsakazo. Tsy ny taom-baovao faharoa io fa ny volana 7.
miresaka zany eto hoe tsy le volana fahafito na le volana voalohany le hoe fotoana mipasika fa miresaka principe ahako hoe ohatrany ahoana ny fomba fanao rehefa mendono zavatra anankiray na ny taona anankiray zany ny zavatra sen'Andriamanitra atao eto hoe amin'le taona vaovao le volana fahafito io zany zay tsinona fa le taom-baovao ao anaty baiboly dia miresaka izy hoe tsy manao ninninona ianao fa maninona mitsahatra inona le antony fitsarana ho fotoana fionana amin'Andriamanitra dia mandritra ny 7 andro ho zanak'Israely ao anaty baiboly dia tsy manao ninninona fa mipetraka mivavaka miona amin'Andriamanitra fa miresaka tamin'ny vadiko dia hoe amantsy azy hoe tena raha reto ndetako hoe ny sinoa tokoa moa zany ny sinoa rehetra tsy ny sinoa rehetra tsy mivavaka fa ndetako hoe raha ny sinoa rehetra tokoa no mivavaka araky ny voalaza dia hoe araky ny mbakely fantatra dia hoe rehefa tonga volana febroary dia tombaovao an'ny sinoa dia tsisy miasa mihitsy zareo mandritra ny ray volana reo pakany sinina rehetrarehetra paka entana sy mpivezivezy dia tsy makany amin'iny fotoana iny satria tombaovao ry zareo dia hoe amantsy ny vadika tena mba tena malasa saina zany hoe ahoana ary zany finoa zany hoe ray volana anao tsy miasa tsy manao ninninona fa dia mifety fotsiny sy ny rehetrarehetra za moa mbola tsy nanatrika an'ilay izy tany zay tena azoko atsaina loatra ilay izy fa nalasa ny saika ny mieritreritra ilay izy indrindra amin'ny voalohany taona tahaka izao ny ao anaty baiboly dia ny zavatra takian'Andriamanitra indray dia 7 andro tsy anaovanao na inona na inona rehefa mendono taona na le amin'ny fotoana mipasika io na le fotoana ny tabernakely io reo samy tombo avao reo anaty baiboly dia manokana 7 andro tsy anaovana inona na inona fa hipetrahana hivavahana ionana amin'Andriamanitra mampirisika anao amin'izao fiandohan'ny taona izao vao manomboka ny taona dia tsy ny mandeha mitakotrosa ny tokony ataonao mahamaiky tsy ny mandeha tsy haiko ohatra hoe manao règlement de compte taminao zay nahasosotra anao nataonao mahamaiky sanatrehan'izany fa vao manomboka ny taona dosa izy hoe atsangano tabernakely ny tranolay fionana dia ataovy andro fitsarana manokana fotoana mandritra ny 7 andro ionana amiko dikan'izany raha vao mendono taona tahaka izao ny principe an'Andriamanitra lehibe indrindra rehefa manomboka zavatra izy dia ny fifandraisana amintsika ary fifandraisantsika aminy no tena lehibe indrindra mampirisika anao amin'ity androany ity na inona mety efa teny azonao tamin'ny farany taona tamin'ny réveillon na inona profesia nyraisinao tsy hoe ampy fotsiny mahazo profesia fa ny faminaniana rehetra zay nyraisinao na ny teny mpinoana rehetra zay nyraisinao na ny teny fahalalana rehetra zay nyraisinao dia mila hoentina ao anaty vavaka izany marina ohatra mantsy ny olona diso hevitra hoe rehefa mahazo faminaniana ako dia tokony mitranga ho azy ny faminaniana ny faminaniana tsy mitranga ho azy amin'izao raha tsy misy olona mivavaka ao an'iny faminaniana iny sy mihetsika avy amin'ny fahatakarana an'le faminaniana hitanao ny faminaniana dia mifono zava-dalina matetika mifono zava-miafina indraindray dia ao anaty izay no mahatonga anao mila mivavaka miverina mandinika ilay izy dia mivavaka mba haninona mba ho azonao kokoa ny zavatra tian'Andriamanitra ambara mba hazo fahazavana misimisy ianao hazo fahatakarana misimisy ianao mba hatonga anao halala ny tokony atao amin'izay mandritra ny tetoana ity tsy fantatra hoe taizanao nanao réveillon raha ndetako hoe nankany am-piangonina ianao na tamin'ny toerana nivavahana anankiray ka nandray faminaniana ianao nandray torotena ianao nandray tena avy amin'Andriamanitra ianao averenjerena notinao amin'izao fiandohan'ny taona izao dia eto ao anaty vavaka fa tsy amin'ny fotsiny hoe ay nafinahitra iny tsara be le toroteny salamizao fa manangana trano ilay fionina dia mipetraha mihitsy aloha dia mivavaha mihitsy aloha manokana fotoana hitondrana an'izay zavatra nyraisinao teo anatrehan'Andriamanitra ao anaty vavaka fa amin'ny alalan'izany no hitahian'Andriamanitra antsika hanaovan'Andriamanitra zavatra goavana sady tsara eo amin'ny fiainantsika baiboly koa dia mampianatra antsika raha miresaka tsika hoe rehefa manomboka ny zavatra rehetra ny zavatra voalohany takian'Andriamanitra amintsika ihany koa ao anatin'izay zay hoe fionana amin'Andriamanitra izay dia ny fandraisantsika fahendrena avy amin'Andriamanitra raha mamaky tsika ny oabolana toko 9 ka ny 2 oabolana toko 9 ka ny 2 dia zao no voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra Jehova nahary ahy ho fiandohan'ny alehany ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha 2 izao no tendreny hatramin'ny fahagola eny hatramin'ny voalohany indrindra fontsy mbola ary ny tany rehefa tsara raha mamaky ny Genesis toko voalohany tsika dia baiboly hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany fa eto indray ny boky ny oabolana dia milaza nefa hoe melohany no ariny ny lanitra sy ny tany le tamin'ny voalohany dia misy voalohany alohan'le voalohany wow
inona le izy fahendrena hoy izy hoe zao nambarany ten'Andriamanitra izao no tendrena hatramin'ny fahagolo eny hatramin'ny voalohany indrindra fony mbola tsy ary ny tany ozy hoe nahary ho fiandohan'ny alehany izy ho fiandohan'ny alehany dia fahendrena no arian'Andriamanitra voalohany amin'ny asany rehetrarehetra ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha dikazay melohany anomboanao zay asa rehetra ataonao melohany anomboany anangalinao zavatra icréenao zavatra araka izay mety faminaniana andraisinao araka izay nofina fahitana azonao mila mipetraka mihitsy aloha ianao mivavaka maninona maka fahendrena avy amin'Andriamanitra satria raha nahary lanitra sy ny tany Andriamanitra tamin'ny voalohany dia voalaza ny boky io abolana eto fa melohany io le nahariana tamin'ny voalohany io dia misy zavatra nohariana talohan'le voalohany zay voalohany alohan'le voalohany dia tsinona fa fahendrena ka amin'izao volana voalohany zao tsy ny miasa ny tokony amaiky ilaina ny miasa ozy isanao vao miandony taona tokony miasa be zao maro amin'ny olona sepitra anatin'ny activité ary lasa activiste fotsiny amin'ny fiainana tsisy maratsy ny hoe tena olo ny asa ianao ary tsika mila miasa mafy sady mila miasa tsara ary mila tena manangona ny effort rehetra kanefa ny miasa tsy ao anaty fahendrena dia miteraka fandanipona na fandanimbola io fandanipotona io fandanimpifandraisana io sy amin'ny zavatra maro ka mampahery anao amin'izao voalohany izao raha vao mendony zavatra rehetra ny tokony atao voalohany dia ny miaona amin'Andriamanitra manokana fotoana eonana amin'ny tompo farafakely ny 7 andro ao anatin'izay voalohany zay ny ataonao voalohany dia mitady fahendrena avy amin'Andriamanitra avy aiza ny azahoanao fahendrena avy amin'Andriamanitra mazava be ny fahendrena voalohany dia ny tenin'Andriamanitra Paul dia nananatra ny Timoty ka laza manao hoe ny tsoratra masina izy zay nampahendrenao ka nitondranao amin'ny finoana amin'ny famonjenanao ny soratra masina dia mameantsika fahendrena dikan'izay fotoana zao amakinao baiboly hipetrahana tsy hoe mialohan'ny farantaona ianao ny vavaka nany tamin'ny tompo inona no avy amin'iny taona iny fa rehefa nahazo teny ianao dia miverina mipetraka fandrony ianao rehefa miandony taona dia mivavaka amin'ny hoe manontany ahoana amin'izay no tena hevitro tika aiza amin'izay zany le profesia rehetrarehetra tetinao anaty vavaka ireo faminan'iny mila maka fahendrena ianao fahendrena ny ilainao zay fahendrena zay no entinao manao ny zavatra rehetra zay no ilainao melohany alehanao rehetra ole boky ny abolana hoe no arina ho fiandohan'ny alehany zany hoe melohany anaovany zay ataony rehetra andehaniny amin'izay alehany rehetra fahendrena no ilaina fahendrena no ilaina baiboly dia mampiandry atsika fa ny voaloham-pahendrena dia izao matahoran'i Jehovah averiko tsara ny voaloham-pahendrena dia izao matahoran'i Jehovah raha mieritreritra ianao hahazo fahendrena ny zavatra voalohany indrindra tena tsy maintsy asianao tombambidy raha mieritreritra hahazo fahendrena avy amin'Andriamanitra ianao amin'izay zavatra rehetra atao satria azadino fa ny fahendrena no hananganan-javatra fahendrena no mampaharitra zavatra fahendrena no icréena zavatra fahendrena no anaovana trano fahendrena no mampaharitra azy sy ny fahalaliana-tsainy mila fahendrena ianao fahendrena no arian'Andriamanitra ny lanitra sy namezany azy bote fahendrena kanefa ny fiandohan'ny fahendrena dia tahotra n'Andriamanitra no zany raha vao miandony taona ka mitoy manao ny adalanao ihany ianao nefa sady mivavaka ihany dia mamelahy teny ianao mandany fotsiny fotoananao sy ny andronao ianao fa mila manapa-kevitra ianao ifady ny ratsy averiko fandroany fotoana zao anapahana hevitra ifadiana ny ratsy satria ny fiandoham-pahendrena dia matahora an'Andriamanitra tahotra an'Andriamanitra natao hoe tahotra an'Andriamanitra dia fanajana an'Andriamanitra zany hoe fametrahana an'Andriamanitra ho voalohany izy no voalohany ambony ny voalohany rehetra raha naja olona ianao na lehibe anao any am-piasana na mpitondra fanjakana na manam-pahefana na ray aman-dreny na zay mety averinao fa tokony hajaina voalohany ambony reny olona rehetrarehetra ireny zay tsy hoe tsy hoajainao fa hoajainao fa ambony ny olona rehetra ny tokony hoajainao voalohany ny tokony ionanao voalohany ny tokony amezanao fotoanao voalohany ny tokony enonao voalohany dia Andriamanitra raha tianao ety ty fiainanao ty mandritra nyty taona ity
tsy ampy fotsiny nahazo faminaniana, tsy ampy fotsiny nahazo toroteny, fa mila mipetraka ianao mivavaka mitondra le teny azonao, miona amin'Andriamanitra, mahazo fanazavana, mahaka fahendrena, dia ho hitanao fahafinaritra ny taonanao. Ia hoe ny fahendrena dia fifadianany ratsy, izay no antsoina hoe fahendrena voalohany, fametranan'Andriamanitra ho voalohany. Faharoa, ny fahendrena dia fanasiana tombam-bidy izay asian'Andriamanitra tombam-bidy. Mila fantatrao zany zavatra zany. Natao hoe fahendrena, natao hoe fahendrena dia tahotra an'Andriamanitra. Natao hoe tahotra an'Andriamanitra dia fanajanan'Andriamanitra. Zany hoe fanasiana tombam-bidy izay asian'Andriamanitra tombam-bidy. Amin'Andriamanitra ny zavatra tian'Andriamanitra voalohany dia niona aminao rehefa miandony taona, mila asianao tombam-bidy zany. Matoa Andriamanitra miteny amin'ny andro voalohany, ny zavatra tiako ataonareo dia ny miona amiko. Manokana andro hitsarana mihitsy aloha dia miona amiko. Maninaka izy miteny an'izany, tsy anjarantsika ve ny tokony mba nieritreritra zany, vao miandony taona nga tonga dia zao ny ataoko. Fa satria diso te atsika loatra Andriamanitra, mba tsy tonga atsika ho diso fanapahan-kevitra na diso zavatra atao, dia natoriny atsika ny tokony atao. Manolo atsika lalina mitondra ho amin'ny fiainana izy hoe raha hanomboka fiainana ianao, raha hanomboka taona ianao, raha hanomboka taona vaovao sy zava-baovao ianao amin'ny fiainana, avy io miona amiko fa omeko fahendrena ianao. Zany zavatra lehibe indrindra, fanasiana tombam-bidy izay asian'Andriamanitra tombam-bidy. Fanasiana tombam-bidy izay asian'Andriamanitra tombam-bidy, ny fanatrehany, ny teniny, ny fanahany masina. Reo olona izay asian'Andriamanitra ajainao, mila ajainao. Na mpitondra fanjakana, na manam-pahefana, na ray aman-dreny, na ray aman-dreny am-panahy, ny pasteranao, ny lehibenao any am-piasana. Reo olona rehetra tokony asianao ajana sy tokony asiana tombam-bidy, dia mila mianatra ianao manisy ajana sy manisy tombam-bidy zany, satria izany no antsoina hoe fanajanan'Andriamanitra. Ary fanajanan'Andriamanitra no antsoina hoe tahotra an'Andriamanitra, ary izay tahotra izay no antsoina hoe fahendrena. Fahatelo, raha miresaka tsika hoe amin'ny voamiandony taona dia fahendrena ny ilainao, ny atao hoe fahendrena ho ia dia fifadianany ratsy. Fahendrena dia fametran'Andriamanitra ho voalohany. Fahendrena dia fanasiana tombam-bidy izay asian'Andriamanitra tombam-bidy. Ny fahendrena ho ia dia fanajanan'Andriamanitra. Ny atao hoe fanajanan'Andriamanitra ihany koa dia ny fitondranao fanatitra, fanomezana ho an'Andriamanitra. Ny antsoiny baiboly azy dia hoe voaloam-bokatra. Ino tsara tsy resaka filakarena na filambola ny fiangonana anankiray, raha toka misy ny antsoina hoe voaloam-bokatra ny anaty fiangonana, na fiangonana inona io na fiangonana inona io. Fa tahaka ny fanajantsika, ohatra filoham-pirenena anankiray rehefa miandony taona dia mitondra fanomezana zay rehetra voasa manokana amin'izany. Tahaka ny fanajana ny filoham-piangonana anankiray na mpastera hitondranao fanomezana rehefa miandony taona. Tahaka ny fanajanao ray aman-dreny izay niteraka anao, na zay mety solony ray aman-dreny rehefa maty ny ray aman-dreny, mety hoe lehilahy matoa amin'ny fianakaviana ve, atonina dia manao fivorim-pianakaviana, fifampiarabana tratry ny taona dia mitondra fanomezana. Tsy sanatria akory mahanty ny olona zay hitondranao fanomezana iny ka mila ny fanomezanao, fa mariky ny fanajana, mariky ny tahotra, respect, fanajana, fanasiana tombam-bidy, izay no antony eny. Izay manokana izao, raha vao nanomboka ny taona dia miarahaba ny ray aman-drenina iny nataonay. Vao nanomboka mihitsy ny taona dia miarahaba ny ray aman-dreny. Vao niandony taona dia ny olona nandefasako ny SMS voalohany dia ny ray aman-dreniko am-panahy. Dia avy eo niarahaba ny ray aman-drenina ny vady aman-janako no mazava ho azy. Tiako tenenanao amin'izany dia izao, mila mianatra ianao manaja zay asian'Andriamanitra ajainao na asiana tombam-bidy, fa zany no antsoina hoe fahendrena. Ka amin'izao voalohany taona izao, mila vony ianao hanangona ny voaloam-bokatrao dia hanatitra zany amin'ny fotoana zay mety tendreny fiangonana zay misy ianao. Tsy haiko katolika ave ianao, sa protestante ianao, sa loterana ianao, sa mivavaka tao fiangonana saina ianao, tsy fantatra zay principe ny fiangonana hafa. Fa raha ny fiangonana saina manokana dia manana antsoina hoe fotoana fionana amin'Andriamanitra rehefa miandoha tahaka an'izao ny taona, fanajanan'Andriamanitra sady koa fitondrana ny voaloam-bokatra. Raha ohatra ka tsy indisy teo tsy hitanao ota ny hoe sady tsy ratsy ny manaja ray aman-dreny, ny manaja olona ambony,
inona moa ny tokony maharatsy ny hoe hitondra ny fanatitra aho satria avy amin'Andriamanitra nazoko fitahiny dia anajy azy ahako amin'izay voalohany dia nomeny aho. Ny voaloam-bokatra dia tsy resaka filakarena fiangonana na mpanompon'Andriamanitra na zavatra hafa fa profony hoe Andriamanitra nitaha voamendony taona dia notahin'Andriamanitra dia zay azoko amin'iny voalohany iny zay voalohany nomen'Andriamanitra aho dia tenin'Andriamanitra hoe navokatra tamin'izao voalohany izao ity voalohany menao aty omeko anao Andriamanitra. Dia nio daholo zany jereo vohatra tadidinao ve nisy vehivavy anankiray ihany atao anaty baiboly latsalatsainy ravivaviny foana izy nandevy levy azy ny ravivaviny nandritry ny taona maro fa tsy mba nentina nanjanaka izy dia nivoady tamin'Andriamanitra izy tamin'ny fotoana ny taberna kely le fiandohan'ny taona iny ozy hoe raha tahinao azy tena anao hoe amin'le fotoana fiandohana iny dia miona amin'Andriamanitra ny atao dia maka fahendrena mivavaka dia ozy hoe raha tahinao ahako dia omeko anao zay zanaka voalohany menao aho dia nitsofo ny mpanompon'Andriamanitra rano izy dia ny zavatra nitranga dia baiboly hoe ary Andriamanitra nahatsiaro any ihany ka nampanana anakazy dia niteraka izy any Samuela rehefa maoty tsara Samuela dia nateriny tany amin'ny elim-pisorona satria izay nivoadiny tao arinan'ny Samuela dia nitera zanakalahy anagdemisy ry mpiano sy mpijery mahafinaritra isana mendoty ny taona mizavatra anaky telo lehibe tsy maintsy ataontsika zay prinsipo anaty baiboly raha tiatsika ho ambinina amin'ity taona ity. Ny voalohany dia manangana ny tranolay taberna kely zany hoe fotoana ionana amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia manangona fahendrena avy amin'Andriamanitra ary ny fahatelo dia manaja an'Andriamanitra amin'ny voaloam-bokatritsika. Inoko fanasoanao ny fandaharantsika androany ary manantena fahito hiaraka amin'ny fandaharantsika manaraka ianao. Azadiny fa ny fotoam-bavakantsika amin'ny alahady izao dia tsy fiangonana sainy tsy Tanjombato misy miditra amin'ny ena sasany dia avao sasany sy amin'ny folo sasany ny atoandro amin'ny 12 amin'ny ray sasany dia ny hariva amin'ny 2 ora sasany tongava fa sady andray fanasan'ny tompontsika ny santatra amin'ny taona vaovao amin'ny fanatrehan'ny tompo. Ny tsy amin'ny raiky sasiritsy andona lakely dia misy dirina 4 maraina amin'ny 9 maraina amin'ny voalohany dia amin'ny 7 sasany dia amin'ny 9 dia amin'ny 10 ora sasany misy koa ny atoandro amin'ny 12 sasany sy amin'ny ray sasany ny hariva zay fotoana amin'ny miracle andraisanao fahagagany dia amin'ny 2 ora sasany. Ho antsika rehetra dia tiako mampafantatra anao fa ty taona ity ho an'ny fiangonana sainy dia taona fahazavana fanasitranana ary fitoriana isantatra fanasitranana goavana ianao amin'ny alahady izao. Tongava amin'ny fotoam-bavakantsika samy mitao manamana sy havana manjaka izy fa tsy hanenenanao ny fahatongavanao. Misy koa ireo fiangonana sainy eny Anosy-be eny Ivanja Manakambahiny Soavy Masoandro tongava amin'izany fahasoanao avokoa ny antony. Zay ny fandaharantsika fa manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana saina tomboa amin'ny fahasoavana veloma tompoko. Fiaina mbovao tonga tetỳ tany Jesosy mba hanome ny olona fiainana dia le fiaina mbovao avy amin'Andriamanitra. Nanokana ny tenany izy mba hikarakara anasitrana ary hanova ny fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra. Izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Saina. Tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'Andriamanitra dia hitany efa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra ny fikarakarana vahoakan'Andriamanitra dia ianao izany. Na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditra manandanja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny zavatra mahazo anao, ny nofinofinao sy ny fanirianao azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay. Nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra. Tongava ary amahinao anao zao mihitsy etsy amin'ny fiangonana Evangelique Saina fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy tsy mitorotsy izy mpirovo izay. Fiainam-baovao